La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro ireo zatra lalandrirenina ka miandrikendry toyana ahafahana mahazo tombotsoa manokana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny indrindra zao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Ny adidin'izay rahanao anaty matonda Jorgaito Andriatsilava. Irosan'ny fanatotosana ny tetikasa Padev 2 aorianan'ny fahavitany Padev 1 araka nambara ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventina nandritry ny fiatrehany tamin'ireo solombavambahoaka. Taorian'ny kolôka izay nitanterahany fitondram-panjakana malagasy ireo mpiara-miombinantoka nivoaka ny paikady hiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro ho an'ny faritra Androsy Anosy. Vola mitetina $400 tapitrisa no vola ilaina amin'ny fanatanterahana izany. 30 isanjaton'ny tany eny amin'ny commune Batalampy tsy mahafotsy district Anambohidratrimo no ny Jorma. Amin'izao fotoana izao vaky ny ady eo amin'ny commune sy ny mpiasan'ny BIF na ny birao ifotony ny fananantany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena androany sabotsy no mifantatra ny mivalin'ny fifidianana filohampirenena izay natao Iran. Raha ny vokatra vojimaika izay navoaka ny komity mikarakara fifidianana 20 isanjato ny vato lasan'ny Ibrahim Raisi nandinao rahanao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasa tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao maro ireo zatra lalandrirenina ka miandrika endry toyana fotsiny ihany ahafahana mahazo tombotsoa manokana manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny indrindra amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao Gaito Andriatsilava. Manoloana ny fiainana ny tranga COVID-19 namoaka fanamarana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary nilaza fa akatona ny alatsinainy ho avy izao ny CTC Mamasina sy ny CTC Mandrimena Andoharany fotsy. Midika izany fa nidina hatrany ny tranga ny ena ary latsaky ny 20 ny fitambaran'ireo marary manaraka fitsaboana inanivony ny CTC. Tsy midika kosa nefa fa foana tanteraka ny COVID-19 eto amintsika ka hiala sahady amin'ny fampiarana ireo fepetra sakana rehetra tokony ary tsy maintsy arahana ny tsakany sy andavany hatrany ireo fepetra ao anatiny amehana ara-pahasalamana. Na dia nomena lalana isokatra aza ohatra ireo toeram-pilanonana na ireo espasy isan-karazany. Voalaza mazava fa tsy tokony ohatra ny olona 200. Ny fiarovan-tena ho an'ny tsirairay ny zava-dehibe ary tsy natao fialokalofana ny fahantrana sy ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra amin'izao ankatoky ny fankalazana ny faraka 20 taona ny verenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara izao. Ny zavatra hita sy tsapa rehefa manakaiky fety tahaka izao ny eto Madagasikara, misy hatrany ireo korotana sy disadisa isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina. Misy hatrany ireo manararoatra ny fahalemena sy ny fahasairanan'ny hafa ka manatanteraka hetsika mifanohitra amin'ny rindran-damina napetraka ho an'ny tombotsoany manokana. Voaresaka matetika amin'izany ny politika. Ny fanaovana politika ho an'ny sasany tsy hoe fitadiavana fahefana azon'ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo tombotsoa fa fikatsahana tombotsoa manokana ka na inona mitranga na iza amony ainy na iza aratra sy hitondra takaitra tsy maintsy tratra ny tanjony. Ary efa misy karazan'olona mialokaloka amin'ny ratsy nataony tahaka izany eto amintsika. Nazava ny fanazavana no meny tompona andraikitra fa sarotra ny nona hoe mpianatra iray no andory ny tranon'ny mpampianatra izay natan'ny soa. Nazava ihany koa ny teniny navoaka ny sekretera-panjakana medidin'ny zandarmariam-pirenena fa pikaramanady niaraka tao amin'ireo mpianatra ny tokony atao toliary ihany no nitifitra izay mbola mitoy ny fanadiadiana hatramin'izao fotoana. Tsy ny an'ny toliary ihany sy ny mahajangana ny an'ny fianaratsoa manahy mafy ny fanakorontanana iaina napetraka ihany koa ny ao amin'ny faritra Sofia. Voalaza tamin'izany fa olom-boafidy no mitarika sy mibaiko io fanakorontanana ny toerana io. Iza ny mahazo tombotsoa amin'izany? Ireo naratra sy ny namony ainy ve? Ny vahoaka malagasy sy iray manontolo ve? Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo izao korontana ka nampiena ny vidim-piainana. Ny mifanohitra amin'izany no mitranga. Manoloana ny fanehoan-kevitra ny seho tato ato mahakasika ny fanaovana vaksiny indrindra manoloana ny inisiativa Covax
namoaka fanambarana ny maraina teo ny délégation ny vondrona européenne eto amin'ny Madagasikara. Gaëtan Andretsilavo. Manoloana ny resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ireo tambazotra-tserasera ary ny haino manjery isan-karazany mahakasika ny vaksiny tao anatin'ny roa andro izay nitondra fanazavana ny solotena maharitry ny vondrona européenne eto Madagasikara. Miazakazaka hoy ny vondrona européenne ny fianaky ny valanaretina ka samy tandinomindonza avokoa ny olon-drehetra. Ho fiadiana mahomby amin'izany, zava-dehibe ny fanaovana vaksiny ho an'izay afaka manao izany. Antony nahatonga ny vondrona européenne sy ireo firenena mpikambana ao aminy ifanome tanana amin'ny alalan'ny ekipa européenne mpisehatra amin'ny COVAX hiady sy anome araka ny tokony ho izy ny vaksiny amin'ireo firenena mandray anjara. Ireo mpikambana eo amin'ny COVAX, isan'izany ny OMS izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana maneran-tany, dia nanapa-kevitra ny hitsinjara vaksiny amin'ny alalan'ny mekanisma COVAX. Ny volana febroary 2024 nanome alalana hampiasa ny vaksiny Covishield ny OMS ka nahafahan'ny COVAX mitsinjara izany ho an'ireo firenena maro ary teo ambany fanaraha-maso ny OMS hatrany teo amin'ny kalitaony sy ny vokatra omeny. Iray amin'ireo vaksiny 4 nosafidian'i Madagasikara araka ny tolo-kevitra nomen'ny akademian'ny mpitsabo malagasy ny Covishield ny 20 aprily 2024 ahafana miady amin'ny fianaky ny valanaretina. Vondrony iray maleo tena mandray an-tanana ny fankatoavana siantifika ireo voka-pikarohana momba ny fanafody ny AEM na ny Agence Européenne des Médicaments raha io fanambarana io hatrany. Io fankatoavana avy amin'io no fototra iaingana anomezana fahazondalana hivarotra amin'ireo firenena mpikambana. Momba ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, olona iraindray no lavon'ny valanaretina ateto amintsika 12 tranga vaovao raha toka 1 ny sitrana soamanjara araka ny taremarika azo teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Iroso ny fanatontosana ny tetikasa PADEV AD ao aorian'ny fahavitany PADEV 1 araka nambara minitry ny fanajariana an-tany sy ny asa vavety nandritra ny fifanatrehana tamin'ireo solombavambahoaka miantarandriana eo. Resaka fanamboaran-dalana Andriamatoa Minisitra, tsy haiko ny tsy sotra etsy ampiandohana ny fanamboarana ny lalana manelanelana vohipeno sy farafangana efa mizotra tsara sahady na dia voaingana aza akasitrahana feno ny ministera iadidinao sy ny tenanao manokana mikasika an'izay. Misy ihany koa nefa lalana hafa izay mila fanamboarana lalam-pirenena fahafito eo anelanelany Antsirabe sy Ambositra Ambohimasoa. Anisan'ny lalam-pirenena be fivezivezy izy iny, faritra maro, faritany maromaro no lalovany, nefa ny dia mandany fotoana sady manimba fiara ka dia manantena ny fandraisanareo fanapahan-kevitra hanamboatra an'izany lalam-pirenena izany. Manarak'izay moa eo ny lalam-pirenena faha 1 mananjary Nosy-Varika, lalam-pirenena faha 20 Vangaindrano Midongy Atsimo izay inona sy antenaina fa hirosoana landalina kokoa ny fanamboarana azy ireo raha misy todidy tokony averina dia efa misy manantena izay efa hirosoan'ny ministera mikasika an'izay. Ampany fangatana nataon'ireo solombavambahoaka izay nandritra ny fifanatrehan'ny solombavambahoaka sy ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Ankoatra ireo fanamboarana foto-drafitrasa tahaky ny lalana efa mandeha amin'izao fotoana izao, nanamafy ny ministra Ajo Andrianarivelo fa maro ny tetikasa miompana amin'ny fanamboarana tontolo-tsaina. Ny resaka ny tetikasa PADEV izay miasa eo amin'ny faritany anankitelo eto Madagasikara dia any Antsiranana, Fianarantsoa ary Toliara. Eo ihany koa ny tetikasa produire izay miasa eto Antananarivo mikasika ny fitsinjovana nireo faritra iva eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiakaran'ny rano amin'ny faritra iva eto Antananarivo. Dia ao ny tetikasa lalankely fahatelo izay eo famarana anazy amintsika miteny izao dia efa manomana ao anatin'ny afaka herintaona ny taona sy tapany eo ny fitohizany amin'ny lalankely efatra raha ohatra ka misy ny raha tsy misy ny sakatsakana. Toy izay koa moa ny resaka PADEV efa natomboka omaly tany Toliara ny évaluation ny PADEV io
fa ivadika padevy 2 manomboka amin'ny herintaona indray zany efa misy famatsiam-bola vaovao tokony ho azo ka hitarina amina tanan-dehibe 5 hafa indray ny tetikasa fanajariana sy fanamboarana tanàna. Ankoatra izay, maro ihany koa ny asa vita araka ny tatra nataon'ny minisitra hatrany. Raha ny lafiny fananantany, anisy ohatra ny fizarana karatany tamin'ny toerana maro manerana ny nosy, fametrahana ny guichet automatique, ny dématérialisation izay nahafana manaraka ny antotam-baovao samihafa momba ny ministera, toy ny resaka tsenam-barim-panjakana sy ny maro hafa. Ankoatra izay, mitoy ihany koa ny fanatanterahana tetikasa maro fampandrosoana manerana ny nosy, saingy misy ny fepetrarahana amin'izany. Raha ny lalam-pirenena zany dia misy ireo lalam-pirenena izay voasoratra ao amin'ny teti-bolam-panjakana amintsika miteny izao dia na izy efa vita tolobidy dia angatahana fankatoavana, na izy ho atao tolobidy arakaraka ny na voasoratra atao amin'ny teti-bolam-panjakana na tsy. Isan'izany mikasika ny lalam-pirenena fahafito, faharoa, fahaefatra. Ireo dia fanatsarana lalana no atao amin'ireo. Ny famatsiam-bola eo am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia teti-bolam-panjakana. Efa mandeha ny tolobidy amin'izy ireo ary natao ao anatin'ilay hoe contrat cadre ilay izy. Dikan'izay zany misy efa voasivana ireo entreprise manatanteraka azy dia ny ampahan'ireo entreprise ireo indray no manao tolobidy rehefa voasivana dia manatanteraka an'ilay tetikasa. Ankoatra ny ministry ny fanajariana tany sy ny asa vaventy, ny fanatrika tamin'ny solombavambahoaka ihany koa ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ary ny avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Misedra olana tanteraka ny fond routier amin'izao fotoana izao noho ny tsy fanafihana ny volan'ireo orinasa anjatony manamboatra lalana eto amintsika. Araka ny nambaran'ny ministry ny fanajariana tany sy ny asa vaventy nandritra ny fifanatrehana tamin'ireo solombavambahoaka, maro ireo tolobidy amin'ny alalan'ny famatsiam-bolan'ny fond routier no tsy misy mamaly intsony ankehitriny. Asa maro manoloana eo no mikatso voka-dray fanampanazavana. Fa nanomboka hatramin'ny volana oktobra tamin'ny herintaona dia tsy nisy fandoavana ny volan'ireo orinasa izay nanateraka asa tao anatin'io fond routier io. Ary misedra olana lehibe ny fond routier io amin'izao fotoana izao sy ny vola no tsy misy fa tsy nahazo fankatoavana ary mbola manao fanadihadiana ny eo anivon'ny présidence sy ny eo anivon'ny primature ny amin'ny anatanterany amikasika an'ireo asa izay tanterahana ao anatiny eo. Ka io olana eo amin'ny fond routier io dia miteraka olana maro samihafa amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboaran-dalana satria androany dia ny ankabeazan'ireo tolobidy izay tanterahana eo anivon'ny fond routier dia tsy misy mamaly. Ary betsaka ihany koa ireo tolobidy izay nataon'ny ministera tsy misy mamaly satria miahiahy ireo entreprise ny hoe sao dia tsy voaloha ohatrany mahazo an'ireo entreprise amin'ny fond routier ireo ny volany dia aloha tsy mamaly. Izay ny antony mahataraiky ny fanamboarana lalam-pirenena faharoa ohatra izay ny ampahany dia amboarina amin'ny fond routier, tsy azonao terena moa izy ao anatin'izany zavatra zany. Izay ihany koa tsy ahafahana manao tolobidy amin'izao fotoana izao ireo lalana voalaza teo, ohatra ny any amin'ny voalaza ny député ny Voilava, ny tampon-tanàna Voilava satria efa napetraka ao anivon'ny fond routier izy ireny dia saroka ny manao ny teny tolobidy satria miahiahy ny entreprise mpanantanterahana ny asa. Niteraka fianan'ny fianam-pinoana ny fikatoanan'ireo toeram-pivavahana nandritry ny fiboana teo ihany koa ny fikatsoan'ny fampandehanana ny raharahany fiangonana. Makasika izay indray ny fanadidina hoentina aminao ao anatin'ny fandarana alalino rapitso amin'ny 7:00 arahoary ny sombony amin'izany. Volana martsa 2024 no niditra teto Madagasikara ny coronavirus. Volana vitsy taoriana izay hanonanomboka ny rongatra sy niparitaka ny valanaretina.
ho famerana ny valana retina nandray fepetra avy hatrany ny fitondram-panjakana amerana ny fitangorongoroanan'ny olona ka nakatona nandritra ny fotoana tsy voafetra ny fiangonana rehetra ho an'ireo faritra izay nahitana tranga maro ny 12 aogositra 2024 no namoaka fanambarana ofisialy mahakasika ny fisokafan'ny fiangonana indray ny filohan'ny FJKM ary nanamafy izany ny prefektora n'Antananarivo saingy mbola vitsy ny fiangonana ny sokatra ny alahady taoriny ny fanambarana ny 17 ny volana septambra vao tena nisokatra avokoa ireo fiangonana saingy noferana hatrany ny isan'ny mpiangona nanomboka teo amin'ny volana martsa 2024 indray no niverina nirongatra ny valana retina ka niditra tamin'ny fioboana indray ny faritra maro manerana ny nosy ary niverina nikatona indray ny fiangonana misy fiatraikany betsaka amin'ny fiainana ny finoana sy ny fatahorana n'Andriamanitra ny tsy fandehanana ireo mpitany ampiangonana nandritra ny fotoana nikatonany fanazavana ireo mpitondra fiangonana maro samihafa ao kosa ankilany ireo nampitombo ny finoana efa nisy tao aminy hampiena ny fiainam-pinoan'ny olona io kanefa ihany koa misy olona terepana dia mangataka izy hoe sokafo ny fiangonana fa hivavaka ao dia izay te hivavaka dia io mahatonga azy misokatra io fa mandeha tsirairay mitsoka ny sakramenta masina fa eo amin'ny ara-pinoana dia izay lazain'izay hoe mizara roa le izy misy ireo zay sy miarindeo lazainy hoe me mangatsika me malaindainy fa ny maro kosa vao maiky aza tena nanosika azy hitady an'Andriamanitra ary miteraka etaetaom-pony sy eo am-panahany mbola namafy koa ny fahazotony sy ny fiainam-bavaka tokony ohatreny zao zavatra indrindra hoe velonaina ny ato avokoa ny asa maro tao amin'ny fiangonana nandritra izay fotoana nikatonana izay toy ny fianarana ireo tanora sy ny ankizy ny sekoly alahady ny fandraisana ny sakramenta maro samihafa toy ny batemy ho an'ny katolika ary batisa kosa ho an'ny finoana hafa tsy azo enjehina ny fandraisana izany fa tsy maintsy olona vodom-pinoana no mandray ny sakramenta hoy ireo pretra etsakilany misy ny katesizy ny sakramenta tokony horaisiny ankizy tamin'iny taoniny matetika manko everina hoe programa reny zavatra zeny ny sakramenta tsy programa mpiainana fa tena fiainana mihitsy dikan'izany na mbola isy sanatria ary mbola isy amin'ny herin-taona koa mbola confinement dia tsy ho azona henjika enjehana mihitsy ny anenjika ny sakramenta hoe tsy maintsy fitaina amin'ity taon'ity anka tsy maintsy raisina ampinoana tanteraka ny sakramenta dia tsy maintsy votom-pinoana zany ka tsy azo enjika enjehana toy izany ny sakramenta izay ny momba ny sakramenta tonga eto fotoana ny dokavatra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny fanomanana ny matso ny 20 jona eo ihany koa ny fanomanana ny fetany raha irefa avy eo ary Kiffez indray Rekiff Max 4G, big batterie, KaiOS dia afaka atao hotspot wifi ko 79 000 ariary TTC fotsiny vidiodiny zao eny amin'ny teny mashopa zay tianao ho fanomezana ho an'ny dady fa sady mahazo bonus ianao azafady kely ange ferizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy La fête nationale
spécial bris de mille-feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariages, Une boîte de masques offerte. des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariages. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariages à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Andeha isika hanoana ny mpanjony malagasy. Vokatra voafantina tsara, madio, tonga dia vonona. Rehefa miantsena ao amin'ny loka, maro ny vokatra azonao isafidianana. Mirakaraka-raina, tena mafilotra, natao ho any rehetra. Loka manamora ny fiainanao. Miditra ny tapam-faharoany vaovao isika. Taorian'ny kolôga izay nitanterahany fitondram-panjakana malagasy sy ireo mpiara-miombinantoka. Niova ny paikady hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrany ny andro ho an'ny faritra Anosy sy faritra Androy. Vola mitetina $40 no ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Ionona zay. Mifototra amina teboka telo lehibe ny fanarenana ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrany andro mahatonga ny kerehany amin'ny faritra Atsimon'Nosy izay politika ny fitondram-panjakana tanterahany ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Vola mitetina $40 no ilaina amin'izany ka $2,000 sy $100 amin'izany no vola ny fanjakana malagasy na ny ressources propres internes. Isan'io tanterahana amin'izany ny fifehezana ireo fasika mandrakotra ny voly sy ny tanàna any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Ao anatin'ny Saint-Joseph aloha zany ny tanjona dia azo lazaina hoe misy tanjona anankitelo. Zany hoe ny voalohany dia tena ilay hoe stabilisation de dune, ilay tora-pasika izay fatatsika fa mandritra ny volana maromaro dia mandrakotra ny fonenan'ny olona, mandrakotra ny tanimboly, mandrakotra ny toerana fiompiana. Ireny zany no efa ananantsika traikefa ny ministera ny tontolo iainana miaraka amin'ny PNUD dia efa manana traikefany zany fa ataontsika amina toerana kely anankiray ny tanjona dia tena anao 18,800 hectares azafady indrindra tompoko ny totalin'ilay stabilisation de dune zany hoe tora-pasika eo amin'ny 700 sy 200 sy 1,000 hectare ao anatin'ny 10 taona no enjehanao apetraka amina commune 530 district 4 ao Androy ary district 2 ao Anosy. Isan'ny toerana manana mari-panina ambony indrindra eto Madagasikara ny faritra Anosy sy Androy amin'izao fotoana izao. Ia mafa nefa izany atao anatin'ny 30 taona manaraka araka ny tomba ny manam-pahaizana antony anaovana olaram-pahamehana ny fambolena hazo amin'iny faritra iny anamaivana na izany. Tsy adinona ihany koa ny filanimponina amin'ny angovo ary anisan'ny antony napotika tanteraka ny ala tany Androy ny fampiasana ny arina sy ny kitay. Zany hoe mandrapatonga antsika any amin'ilay transition énergétique na ny fampiasana miandalana ny angovo azo avaozina dia tsy maintsy mametraka an'ireny parka na bois énergétique ireny tsika zany hoe toerana amokarana hazo ho ampiasain'ny olona ho arina fandrehatra sy kitay maripana izay tazantsika hitanay tao Ambovombe 630 degré ny maripana tao volana janoary sy febroary midika izany fa afaka 30 taona dia ampianareo 10 degré na 4 degré zay dia fantatsika ny zavatra miandry any Androy. Tsisy olombelona mahazaka an'izany ary na ny roa zava-mananaina tsy ahazaka an'izany dia tsy maintsy mametraka an'ireo faritra maitso ireo isika manalefaka an'izay hafanana mivaivay izay miandry atsika ao anatin'ny fiovan'ny toetra ny andro. Velarany tany 70 kilometatra no volena hazo amin'ny morontsiraka ho arivotra na Brisevent raha ny fanazavana izay anamaivana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro fa ihany koa anampy amin'ny fiarin'ny mponina any an-toerana. Antony amin'ny alalan'ireo hazo volena olona maherin'ny 7,100 no hazo azy. Anisany ampiana ny fifindran'ireo mponina avy any Androy sy Anosy makany amin'ny tapany avaratry ny Nosy ihany koa ny fahavitany ity tetikasa ity.
hisy ny basket fond izay iantsona ny mpiara-mombonantoka avy any ivelany fa indrindra ny eto an-toerana amin'ny alalan'ireo sehatra tsy miankina sy ireo tsara sitrapo vola izay isan'ny teboka goavana amin'ny fanatanterahana izany izay andrasana ny fahazahoana azy sy ny fitantanana ao anatin'ny mangarara. Isongadana mandritry ny matso atao amin'ny kianjan'ny bare ny fiovan'ny rafitra eo anivon'ny folo alina malagasy hita mandritra izany ny fitaovana sy ny olona ao anatin'ny folo alina efa manomboka ny fanazarantena amin'ny azan'ny alarana efsa. Hita taratra mandritra ny matso lehibe atao any amin'ny kianjan'ny Barea eo Mamasina ny fanovana-drafitra eo anivon'ny folo alina malagasy raha ny fanazavan'ny minisitra ny fiarovam-pirenena izay tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra teo aloha Rajaivona tsy ny teo anivon'ny tafika malagasy ihany no nisy fanovana-drafitra fa teo amin'ny polisy-pirenena sy ny zandarimeri-pirenena ihany koa. Satria ny matso ataon'ny tafika malagasy ataon'ny folo alina ataon'ny gendarmerie ataon'ny polisy dia hitataratra mihitsy zany hoe fanovana-drafitra zany ohatra ny any amin'ny gendarmerie misy ny CSAO misy an'ireo unité vaovao namboarina amin'ny tafika malagasy fantatra reo tsara fa efa mazava fa misy état-major ny tafika tanety état-major ny tafika nabakabaka état-major ny tafika andranomasina hitanareo reo unité vaovao zay niraisina tao amin'ny filan-kevitry ny ministra ny fananganana azy ireo zany rehetra zany no asehontsika satria isika dia mandroso isika tsy miematra fa mandroso ary manatsara. Efa manao ny fanazarana ho an'ny matso ny eo anivon'ny folo alina ary hita mandritra ny matso ny fitaovana sy ireo ratsa mangaiky mandrafitra ny folo alina. Raha ho fantatra dia ny fanazarantena dia mitoy io ary ny fanazarantena nge isan'andro fa tsy hoe miandry any amby 20 jiona vao hianatra défilé ny trandro filaminana mitoy isan'andro misy atao hoe ordre serré zay ataondreo miaramila reo isan'andro isan-kerinandro misy an'izany foana fa misy ny ataontsika hoe fanazarantena miaraka zay hoeninareo ihany fa dia hitantsika eo zany ny fomba natsara anazy mba asehontsika amin'ny vahoaka malagasy ny mpitandro ny filaminana zay miaro azy ireo mpitandro ny filaminana zay miaro ny fiandrianam-pirenena zay ny zava-dehibe. Afaka mandray olona eo amin'ny 8 ny kianjan'ny Barea mandritra ny fankalazana ny andro niverenany ny fahaleovantena saingy mbola andrasana hatrany ny fanazavana mazava mahakasika ny mety fizotrany sy fandaminana mandritra ny lanonana. Mbola mitoetra eto amintsika ny valanaretina COVID-19 ka tsy maintsy atao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ny fankalazana. Akoatra izay ny alatsinainy ho avy izao no atao ny fifamindram-pahefana eo amin'ny lehibe ny état-major ny ireo tafika vaovao sy ny taloha izany no fanokafana ny herinandro ny fankalazan'ny firenena ny fiverenan'ny fahaleovantena. Lafa mavao hafa kosa indray dia vitsy ireo olona tonga manjifa fanomezana ho an'ny fetiny iray raha oharina tamin'ny fetiny ireny. Antony sahirana ireo olona vokatry ny fiboana ary izay eo am-pelatanana ihany no tsinjarana amin'izany Sabrina Rarson. Tsy misy firy ny tsena ho an'ireo olona mpivarotra fanomezana, anisan'izany ohatra ny akanjo sy ny kiraro, indrindra amin'izao akatoky ny fetiny iray izao. Zara raha misy ireo olona manjifa azy ireny ny toerana. Raha ho an'ity mpivarotra iray ity izao, mpamono kadô no ataony. Mahalana hoy izy ireo olona tonga eo aminy raha toka ny fotoana isakafoanana azy tsy nisy tamin'ny fotoanany fetiny ireny. Zao tena tsisy tsena aloha raha fety de mersa, fety de pera tsisy tsena. Tsy de misy tsena no fety de mera zany. Zara fa hoe tena ray sy roa. Isaky ny adiny ray tsasakadiny. Mandra 7 horas zoatra na ray. Efa raha tamin'ny fetiny ireny hatramin'ireny na inambary raha tsisy fotoana. Zao 7,500 izay ny farany ambany famantaranandro 500 serivo. Dia manomboka amin'ny 500 serivo hatramin'ny 5,025 arakaraka ny habean'ilay carton. Vao afaka ny fiboana ary hita fa malaina ny olona amin'ny fividianana fanomezana. Tamin'ny taon-dasa aza nisy kokoa ny tsena raha oharina tamin'ity taona ity hoy ireo mpivarotra. Na izany aza nefa misy ihany ireo mba mahalafo fa tsy araky ny eritreretana. Tsena aloha tsy misy mihitsy tamin'ity fa tamin'ny herintaona zao nety fa tamin'ity tsy dia misy tsena mihitsy. Aloha zao zay malafo amin'ny 100%, 99 sauce. Tsara raha malafo amin'izany ary amin'izao mety tsy dia misy tsena intsony tamin'ity amina le coronavirus teo dia tsy mety. Satria tena marina koa le pataloha zany ary nefa tsy dia misy mividy intsony e. Amin'lefa be mpanao be moa ny tsena ny tsy dia mety.
hoe misafidy izy hoe patalon ataony na ohatry hoe akanjo ohatry izany daholo izy. Izao aloha dia io ihany izy 275 à partir de 275 eo. Somary hita hoe mivoatra kely izany hoe mandeha mitsena ohatr'izay. Tsy dia misy ankony firy ny fetin-dray na ny fanomanana aza tsy misy fandaniana raha oharina amin'ny fetin-dreny fa ny eo ampelantanana no tsinjaraina. Izany hoe manomana fety kely fotsiny dia ataon'izay za fa tsy hoe mila hoe mandamo be loatra tsy ny ankizy ny asaina mividy cadeau dia atolotra anazy fotsiny rapitsy dia mba manao sakafokafo kely. Tena izay mihitsiny satria ny fetin'ny ray nge tsy dia mivaky loha amin'ilay izy fa hafa ny vehivavy tsy na mila tambitamby mila cadeau fa lehilahy tsy dia misy dikany amin'ilay cadeau fa izany hoe tsy maintsy atao fotsiny fa dia mba manao kely mba saim-bolina kely fotsiny dia efa ampy azy. Tsy fety be manahoana fa izay eo ampelantanany zay zakan'ny eo ampelantanana izany dia izay no manana fa tsisy hoe spesial ho an'iray izany. Reny raha marina amin'iray aloha raha amiko manokana ohatran'ny hoe manana anjara be eo amin'ny fiainany. Hoe voateraka ianao dia efa nireny no mikolokolo anao mandra-pahalehibe. Nireny izany no tena akaiky ny zanaka raha hoe anona dia izay ngambany raha eritreritiko manokana. Raha ara-tantara moa ny taona 1970 no nankalazana ny fetin'ny ray voalohany ary tao États-Unis nipoirany. Sonara Smart Dod no namorona azy. Tsara ho mariana fa ny isaky ny firenena dia samy manana ny daty ankalazain'ny fetin'ny ray avokoa. Raha ny ao Rosia ohatra, ny 17 ny volana febroary no ankalazain'izy ireo azy izany. Betsaka ny fiovana misy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsy hita taratra intsony ny mahazoky olona eny amin'ny fiarahamonina eny ka izay no antony anaovan'ireo tanora fanentanana ho fanomezana lanja eo amin'ny fiarahamonina ny zoky olona. Fanantina. Mba zaho zao zoky olona raha kizy malala. Mba zaho zao zoky olona risea mba ianao aza atao box baina aza tiratsiraina fa mba omeo azy ny toerana sahaza azy. Filanjana sora-baventy ny azo ny arabe ny nataon'ireo tanora ho mariky ny fanajana ny zo tokony ananan'ireo zoky olona. Efa tsy hita taratra intsony ny lanjany mahazoky olona amin'izao vaninandro iainantsika izao na eo amin'ny lafy ny fanajana na ny toerana tokony hisy azy. Izany indrindra ny antony nanaovan'ireto tanora ireto fanentanana ho an'ny mponina izay sendra azy ireo ny maraina teo mba hampisy lanja ny mahazoky olona. Betsaka ny erisetra miatra amin'ny zoky olona, ao ny erisetra ara-batana, ny erisetra ara-tsaina miatra amin'izy ireny. Dia izay zany ny tena hoe anairanay ny saina momba n'izany. No hajaina foana izy ireny amin'ny maha-olombelona feno azy dia manarakaraka izany koa io matsy toerana ifandimbiasana. Mbola ho zoky olona ihany ianao dia izao dia efa homano izany fa tsy ho tantinao no tsiratsiraina tsinona rahatr'izay. Samy namoaka ny etaetampony eo amin'ny soratra izay lanjainy ireto tanora ireto mba ho mariky ny fanajana ny mahazoky olona. Ngana misafidy an'ity hoe bebe dadabe alao avy eo satria tsy dia misy valo-babena omena anareo fa fikarakarana anareo sy ny fanajana ny zoanareo ny zavatra imatomatesanay. Tokony mba hoe ajaina ihany koa ny toerana ifoana tsigara ohatra fa mety misy zoky olona mety manana aretina na mety misy zavatra tsy zakany amin'izay zavatra ataona manetsika matetika monina sy mokinina ho tenenina dia niresaka tsigara. Tsara ny manamarika fa ny 15 ny volana jona lasa teo moa ny andro raisam-pirenena anairana ny saina momba ny erisetra miatra amin'ny zoky olona. 300 ny tany eny amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy distrikany Ambohidratrimo no an'ny Jorma. Amin'ny izao fotoana izao vaky ny ady eo amin'ny commune sy ny mpiasan'ny BIF na ny birao ifotony fananantany. Antony tsy azon'ny mponina ny tany famijanona ho an'ny Jorma ihany. Ny alarana efisa. Raha ny lalàna misy eto amin'ny firenena
roapolatra amin'ny 30 taona ny fanajariana ny tany iray vao afaka manao ny prescription acquisitive ny olona manajary ny tany. Olona mihoatra ny 50 taona ihany koa no afaka mangataka izany ary any amin'ny fitsarana ambaratonga voaloha no manome valiny mahakasika ny fanomezana na tsy ny tany. Ahitana olana ady tany iray any amin'ny commune Ambatolampitsy-Mafotsy, district Anambohidratrimo ka vaky ny fifandonana teo amin'ny JORM na ny journal officiel de la République de Madagascar sy olotsotra izay milaza fa tompon'ny tany. Ireo olona aveo nakanay ireo efa nisy contrat nataony taminay. Raha tsy mi-exécuté an'ilay asa zay nefa tsisy taratasy manjary misy retour aty aminay indray ilay izy hoe fa maninona tsy exécuté nareo ilay asa nefa nisy contrat nataontsika ohatr'izao. Ilay olona zany mieritreritra zao hoe tonga eto ny géomètre dia angalatra an'ilay taniny. Ny géomètre tompoka mpanatateraka fotsiny. Hoe mandrefy izy misy taratasy ao, misy dossier avy any amin'ny topo izay nalainy dia entina hotaterana ilay izy. Indrindra le commune konko miditiditra zavatra tsy tokony hidirana nefa le tany io efa tamin'ny 770 nefa najariako. Io nefa tsy misy idiran'le olona berterako satria izy manana anazy any ambaritry ny tamboho misy fasana any anazy. Fa manana anazy izy ambaritry any fa io tany io tany najariako madiodio nanomboka tamin'ny 770. Telopolo isanjaton'ny tany eny amin'ny commune Ambatolampitsy-Mafotsy no hoan'ny JORM. Tamin'ny taona 770 no nampisitrahana ny fizarana ny tany ho an'ny mponina. Tsy misy fanadihadiana lalina tamin'izany raha ny fanazavana fa ireo nipetraka ny asa teo amin'ny tany no napetraka sy no heverina ho tompon'ny tany ary no raisina anatin'ny taratasy izay niteraka olana teo amin'ny commune sy ny mpiasan'ny BIF. Amin'izao fotoana namoaka fanambarana ny avy eo amin'ny siasampandrarany fananantany sy ny fandrefesa-tany efa tsy azo atao intsony ny fanoratana fifampivarotana amin'ny alalan'ny JORM. Nampiatra izany ny BIF na ny bureau ifotony ny fananantany. Tsy mahazo manome alalana amin'ny fandrenana ihany koa ny commune no ity JORM ity tsy azo raisina ho isan'ny fanamarinana ny mahatompon'ny tany ao anatin'ny situation juridika izany. Totosa tao Antsirabe ny atrikasa mahakasika ireo zaza manana fahasembanana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa amiary. Raha ny fanazavana azo faritra efatra eto Madagasikara no misitraka ity tetikasa ity Kolo TV Antsirabe. Totosa teto Antsirabe renivohitra ny alakamisy fa 17 ny volana jona araka amin'ny 24 lasa teo ny atrikasa mahakasika amin'ny fampihatiana ireo zaza manana fahasembanana eto amin'ny faritry Vakinankaratra. Izay no karakarain'ny tetikasa mahay vatsiny ny CBM vola ary miara-miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fitondram-panjakana. Atrikasa fanamafisana ny asa efa nataon'ny tetikasa sy ny fampahafantarana ny fitohizan'ny tetikasa eto amin'ny faritry Vakinankaratra ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Tanjo tetikasa ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizy manana fahasembanana. Ty tetikasa ty zany ny tanjona aloha zany dia ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizy izay manana fahasembanana. Tamin'ny voalohany zany dia nsahana manokana izay mikasika ny ankizy izay any amin'ny fanabeazana fototra sy ny fibeazana fototra fa amin'ity tetikasa 2021-2023 ty indray zany dia hitatritsika dia makany amin'ny ankizy izay manana fahasembanana any amin'ny kolejy, any amin'ny lycée ary indrindra zany hoezahana koa voakasika ny any amin'ny université. Raha mahafatry Vakinankaratra manokana dia zaza manana fahasembanana 720 no efa nisitraka ny fampihatiana teo anivon'ireo sekoly izay eo ambany fiahin'ny fitaliavam-paritra ny fanabeazam-pirenena aty atoerana. Eo ihany koa ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo ray aman-dreny. Raha ho eto amin'ny faritry Vakinankaratra fotsiny no jerevana dia efa miisa 1488 ireo mpianatra izay manana izay fanampiana manokana na hoe manana fahasembanana izay no efa ampiatiana any anatin'ny toeram-pianarana tsirairay avy any. Ny fanomezana fampiofanana ireo mpampianatra indrindrindrindra ho an'ny ray aman-dreny efa ao anatin'ny tanteraka isika mba hahafantaran'ny olona tsy apetrany fotsiny any an-trano ilay zaza fa mba efa iaraha miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izy io mba ahafahana mijery an'izay fampidirana an-tsekoly izay mba ameritrahana izay hoe velorano izay hoe accès à l'éducation pour tous et de qualité izay. Araka izany dia tsy hijanona eto amin'ny faritry Vakinankaratra fotsiny tetikasa fa mbola hitohy any amin'ireo faritra hafa manerana ny Madagasikara.
maresaka rs am-pirenena androany sabotsy ny fantatra ny valin'ny fividianana filoha am-pirenena izay natao tao Iran raha nivokatra vojo maika izay navoakany komity mikarakara ny fividianana 12 isanjato ny vato izay lasan'ny Ibrahim Raisi fanandina. Ao anatin'ny krizy ara-ekonomika sy ara-tsosialy amin'izao no iandrasan'ireo mponina ao Iran nivokatry ny fividianana filoham-pirenena nataon'izy ireo. Raha ny tombana izay natao, Ibrahim Raisi no voafidy raha nivokatra vonjimaika izay nivoaka hatreto mitarika amin'ny salany 12 isanjato io kandida io tamin'ireo vokatra miisa 24 tapitrisa efa voaisa 17 tapitrisa tamin'izany no lasan'ny kandida Ibrahim Raisi ny filohan'ny komity mpikarakara ny fividianana any Iran. Raha ny fantatra 20 isanjato ny mponina tany an-toerana no tonga ny fidy izay tsara ho an'ny fitondram-panjakana any an-toerana raha toka 30 isanjato no hita tamin'ny fitsapana mialohan'ny ny fividianana. Paikady napetraka ity filoha mitarika ny laharana amin'ny fividianana ity ny anampiana betsaka ireo olona tena sahirana ka izany no atao laharam-pahamehana omena lanja ihany koa hoy izy ny famokarana ny vita ao an-toerana fanampy izay mifanohatra amin'ireo kandida hafa na efa fantatra aza ny mitarika amin'ny fividianana andrasana hatrany ny famokana ny vokatra ofisialy. Izay mamana vaovao tamin'ity andro andeha ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara tolto. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.